Mpianatra miisa 7 ato anatin'ny Fatiboeny, Abetsibok ary Melaky no indraina tanteraka fifaninanana ara-panjakana idirana ao amin'ny EFTA anala iantsona hoe École de formation de techniciens agricoles. Manomboka androany alarobia fa 7 ny volana Novambra ataona 17 fifaninanana ara-panjakana izay aharitra 2 andro. Ety amin'ny Kapra ety amin'ny Draina moa no anatanterahina ity fifaninanana ity. Androany tokoa zany no manomboka ny concours zay dirana amin'ny École de formation des techniciens agricoles na hoe EFTA. Zany hoe ny zatovo feno 20 taona ka hatramin'ny 17 taona manana ny mari-pahaizana baccalauréat lahy na vavy no mandray anjara série A, C, D no afaka nandray anjara tamin'ity concours ity. De miofana mandritra ny 2 taona izy ireo zany de aorinan'izay zany izy de ahazo ny diplôme brevet de technicien supérieur agricole. De ny raha mpiso ndray zany de formation spécialisée zany hoe natokana ho an'olona manana bac efa niasa nandritra ny 2 taona de miofana mandritra ny 2 taona zany izy ireo de mivoaka amin'ny au technicien supérieur. Misy araka izany ny fepetra-takina amin'ireo ankizy ireo mba ahafahany manatrika izao adina izao. Atohan'ny hoe olona 20 taona ka hatramin'ny 15 taona, tsy hanavahana na vavy na lahy, tsy manambady ary salama ara-batana tsara. Manana ny mari-pahaizana baccalauréat série A, D, C. Ho an'ity tao-pifaninanana 17 ity dia miisa 4 ihany ireo mpianatra no ho raisina ary manaraka fianarana mandritry ny 2 taona izy ireo va ho lasa exploitant agricole. Marina fa manerana ny Madagasikara mihitsy izao fifaninanana akarakarain'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izao.